Misia mazava fandarana fikaron'ny onjam-peo radio fahazavana iarahana manototosa amin'ny FJKM Ilany Vato missionnaire. Misia mazava fandarana ho fanontara-tsaina atakaran'ny olona ny marina ara-tsoratra masina. Misia mazava arahinao eto amin'ny radio fahazavana. Miarabantsika rehetra ry avana amin'ny anaran'ny tompo amin'ny zao andro anio zao anohintsika ny amin'ny foto-kevitra misy mazava ka ny lohahevitra voalohany diniantsika indray zany a dia ny atao hoe olom-baovao, ny olom-baovao mety ihany mamerina an'izany ry avana satria indraindray a mety afangaro ny olona betsaka amina zavatra be dehibe le izy de na misy hevitra ihany hafahafa tsy tena matakatra an'le tiany sohatra masina lazaina de aleo averina le izy. Ny olom-baovao voalohany aloha zany midinitsika dia le teny atao hoe vaovao fampiasan'ny baiboly io teny hoe vaovao io. Le amin'ny ankapobeny moa zany ny atao hoe vaovao a de samy manana zay amaritany azy ny olona ary izay indrindra mahataka antsika miteny hoe mety tsy azo tsara le izy fa samy manana ny ataony hoe vaovao arakaraky ny sehatra iasana, arakaraky ny toerana misy a ny sokajin'olona fa izay tena hodinitsika kosa de hoe zay ambaran'ny baiboly momba an'izany atao hoe vaovao zany. Fantatsika tsara moa tompoko fa ny teny fototra grika misy anakiroa ilazana am'izay teny hoe vaovao zay ary nadika ny teny malagasy hoe vaovao anakiroa le izy. Tsy maninona akory miteny an'izany a mba fampitariana ihany keo kanefa tena tsy maintsy hazavaina. Ao zany aloha le teny le anakay voalohany manao hoe neos novadika ny teny malagasy zay a anaty baiboly de ataony hoe vaovao ka io vaovao resahana io a de hoe vaovao lefa teo aloha ihany fa namboarina tsara fotsiny a no diovina niova endrika sy zay mety mitovitovy tarika am'izany fa ny endrika ety ivelany zany no tena niova ary tsara tokoa zany satria everina hoe ilaina ny fiovana amin'ny endrika ety ivelany mba hampisy zavatra mahafinaritra sy vaovao tokoa. Zay zany aloha le hevitra voalohany vaovao. Fa ny teny faharoa zay nadika ny teny malagasy koa hoe vaovao ihany de ataony hoe kainos. Le teo zany a neos de tena kosa atao hoe kainos. Ny kainos zany araka ny teny fototra de hoe vaovao hafa tanteraka mbola tsy nampiasaina eo mihitsy vo tonga de eo vao manomboka zavatra eo zany hafa tanteraka mihitsy zany de tsy le teo aloha no diovina nanamboarina fa ny fanesorony ny teo aloha iny fa zavatra hafa vaovao mihitsy no ampidirina eo zany. De rehefa miteny an'izay kainos zay ny baiboly a de ampiasainy am'le hoe testamenta vaovao zany hoe testamenta hafa noho le taloha zany testamenta zay mbola tsy niasa vo tonga amy tamin'ny natongavan'i Kristy eo vao manomboka misy zavatra atao tsy zay ihany koa fa ray tarika amin'ile hoe vaovao ihany koa ny atao hoe fanekena vaovao. Fanekena moa zany na testamenta na fanekena vaovao ataon'Andriamanitra indray tena hafa vao nitanterahana ary tsika moa mafantatra an'izany fa Kristy tonga no fototra zany fanekena vaovao zany. Raha tarika amin'io koa ny hoe fiainana vaovao zany hoe fiainana kainos zany fiainana mbola tsy niasa mbola tsy nampiasaina fiainana tena hafa mihitsy zany le izy a avy any ambony raha teo le fiainana tamin'ny natongavan'i Kristy vao misy an'izay fiainana vaovao zay de ao aminy misy an'izay fiainana vaovao mbola tsy niasa zay de avy am'izany nipiran'le teny olom-baovao zany hoe le tsy le olona teo aloha fotsiny akory zany no hoe diovina namboarina nesorina zay ratsy tsy mety tam'ty amin'ny endrika ivelany tsara zany fa tsy hoe ratsy akory fa tsy zay zany le filazan'ny baiboly le hoe olona vaovao rehefa miresaka olom-baovao izy. Raha tarika am'izay koa ry havana ny hoe lanitra vaovao sy tany vaovao.
lanitra mbola tsy niasa, tany mbola tsy nampiasaina, tany hafa mihitsy ho arian'Andriamanitra amin'ny fotoana zay voatendriny raha teo amin'ny fivereny indray amin'ny fotoana zay anorenany an'izany, fa tsy ty tany ty akory no tsy ty lanitra sy tany efa misy ankehitriny ty akory no amboarina, diovina, esorina eto ny ratsy araky ny eritreritry ny sasany hoe esorina ny ratsy de hoafa tanteraka diovina indray. Tsy zay zany le ambaran'ny soratra masina raha mijeritsika ry amin'ny Petera 2:7 de mahita an'izany hoe ity tany ty sy ty lanitra ty de tehirizina ao amin'ny afo, hodorana ary alefa any ka hodorana avokoa zavatra misy rehetreto na ny asany na zao zavatra misy zao zany lanitra sy tany zao zany horavana tanteraka hodorana. Fa ny lanitra vaovao sy tany vaovao de lanitra mbola vao namboarina omena, zay zany riavana ny teny anakiroa izay ilazan'ny soratra masina azy ny amin'ny vaovao. Ka ilay resantsika eto zany de ity le faharoa ty le hoe vaovao hafa, le kainos zany, ka raha mitenitsika hoe ny olom-baovao de io le olona vaovao mbola tsy nisy fa mbola vao ateraka, mbola vao eo vao hiasa ho ampiasain'Andriamanitra. Zay zany no resahana eto am'ty famelabelarana foy ity. Zay le roa hevitra dinihana. Mialohan'izay aloha ry havana de jerentsika hoe inona moa no maizy an'ilay olona, izy eo anatrehan'Andriamanitra. Araka ny Genesis 1:2 andininy 2:20 sy 7:20 fakiko ny anaran'ny tompo manao hoe ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika, areoko izy anjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra zay mandady na mikisaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrika Andriamanitra ny namoronany azy, lahy sy vavy ny namoronany azy. Mazava hoe riavana zany ny fa le olombelona zany maro ny hevitra azo tomona am'izany fa ilaitsika amin'ity fanazava-kevitra ty ny tena tazomintsika de izao endrika Andriamanitra ny olombelona. Ny zavatra nohorian'Andriamanitra rehetra teo aloha teo zany, na ny lanitra na ny tany sy zay rehetra eo aminy, ny habakabaka, ny biby, ny rano, zay rehetra mihetsiketsika ny zava-maniry eo amin'ilay tany de tsy misy endrika Andriamanitra ireo na iray aza, na ny anjely aza zava-boarin'Andriamanitra tsy endrika Andriamanitra akory, fa ny olombelona no arian'Andriamanitra ho tahaka ny endriny. Aza ny endrika Andriamanitra zany de ataony hoe lahy sy vavy ny namoronany azy. Le fahafenona zany ny tena tiana resahany eo, feno tanteraka lay olombelona maha sy vavy azy, tsy lahy fotsiny satria tsy mahatahavoaka ny hevitr'Andriamanitra, na ny vavy fotsiny tsy mahavita ny hevitr'Andriamanitra fa lahy sy vavy ny namoronany azy. Araka ny Genesis 2:7 indray zao ny voalaza eo, ary vovon-tany namoronany Jehovah-Andriamanitra ny olona ary ny fofinaina mahavelona ny vavorony de tonga olombelona izy. Mazava eo zany fa ity olombelona ty kay zany vovon-tany tsy hoe zavatra noariana avy any amin'ny tsy misy ny olombelona, fa ny lanitra sy ny tany noariana avy any amin'ny tsy misy. De efa tonga teo zany le tany misy vovoka de naka tamin'ny vovoka io Andriamanitra de nambola vola azy de nanao sary olona, ary rehefa nanao sary olona izy de ozy ny soratra masina eto hoe nofofo ny fofinaina mahavelona zany olombelona zany, fofinaina avy any amin'Andriamanitra. Amin'ny teny Hébreu fototra moa ny fofinaina teny eo zany de hoe milaza hoe fofinaina aloha, ary io ny tazomin'ny mpandika teny, fa milaza koa hoe rivotra, milaza koa hoe fanahy. Ka io tsy milaza ny fanahy masina avy hatrany akory fa lay fanahy
zay omen'andriamanitra ny olona amin'ny maha-olona azy. De osy ohatra masina am'izay rehefa niona le vovotany sy lay fanahava any ambony de nanjary tonga mananaina ny olombelona. Zay nambarany ery amin'ny vodopety zany, tonga mananaina ny olombelona amin'ny tena maizy ny olona zany. De zay izy de aina mazava tsara. Araka ny Tesalonianina voalohany 5:7-20 de rehefa nitsodrano ny apôstôly Paoly ny Tesaloniana de hoy izy hoe Andriamanitry ny fiadanana amasinareo samy tanteraka, arovana avokoa na ny fanahinareo na ny ainareo na ny tenareo tanteraka tsy hanatsiny amin'ny andro fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mazava be zany eo fa le maizy an'le olona de zay fanahy izy, aina izy, tena izy. Zay ny maha-olona an'le olona fanahy, aina, tena. Tsy fanahy fotsiny izy, na aina fotsiny izy, na tena fotsiny izy, fa fanahy, aina, tena mitovy tsisy valaka re dia sisy 2:7 any zany a. Vovotany izy, tena zany, mena fofinaina mahavelona avy any ambony, fanahy izy zany, ary de mananaina izy, fanahy, aina, tena. Ato amin'ity aina ty moa zany rehefa vadibadika eo baibolika mandinika ianao de mahita anao fa ato amin'ity ataony aina ty ao a, rehefa vahana izy vavahana tsara de hoe ao natin'ny saina, ao ny misy ny saina, ao ny misy ny fihetsepo, ary ao ny misy ny safidy. Raha kapoka zany de zao ny olombelona zany a dia fanahy, saina, fihetsepo, safidy ary vatana, tena. Zay le olona amin'ny maizy azy zay zany le hoe matafavoaka ny endrik'Andriamanitra, lahy sy vavy ny am'ireo zany matafavoaka ny endrik'Andriamanitra. Fa rehavana ny misy ny olombelona ankehitriny a, tsy maintsy dinitsika am'izay kosa zany, zay le maizy hatrany am-piandohana. Fa rehefa nandeha ny tantara itsika tsara ny Genesis 7 de mahitsika hoe nalainy devoly fanahy ny vehivavy a, de rehefa nalainy devoly fanahy izy de lasa nanohitra ny tenin'Andriamanitra. Genesis 7 zany 1:1 ka hatramin'ny 5 azotsika vakina tsara zany. Ary eo amin'ny 9:9 amin'ny Genesis 7 io, rehefa nanindrotra ny tanana mora vehivavy dia nihinana de notolorany ihany koa le lehilahy zay nafarana hoe tsy azonao hinanana mihitsy ny voniny azo, fanalany tsara sy ny ratsy, fa nitoeriny rehefa nahasoso-kevitra avy any amin'ilay ratsy mpanohitra an'Andriamanitra izy a. De zay teny faharoa zay ny narahany fa tsy le teny voalohany. Teny voalohany tenin'Andriamanitra manao hoe tsy azonao hinanana io, fa ny teny faharoa manohitra ny tenin'Andriamanitra avy any amin'ilay ratsy de hoe hano, fa ahiratra ny masonareo ary hitovy amin'Andriamanitra ianareo. De eo zany a de lavo ny olombelona, tonga mpanoty izy, nanoty izy, tonga mpanoty izy. I Jaona moa ny teny an'izany aty amin'ny epistily hoe ny otange dia ny fandikana ny tenin'Andriamanitra. De eo zany tena nanoty izy zany, ary de rehefa niteraka izy mivady rehefa avy moa zany a dia nandova, de niteraka olona efa nandova ota. Ka itsika menakavy zany zao aty orina, taorinan'izay etsika nataondreo fahadisoandreo olona voalohany reo, de tsika de nandova ota. Ary zany mahatonga tsika hoe mpanoty tsika, fa tsy hoe nanao adaladalana, nanao zavatra tsy mety tsika de nitonga mpanoty, tsia, fa efa mpanoty tsika, nandova. De zay mahatonga tsika lasa na manao ny ratsy sy ny tsy mety. De ny Genesis 7:7 rehavana rehefa taorinan'izay, rehefa nandika ny didin'Andriamanitra reto olombelo reto de lazainy hoe nahiratra ny mason'izy mivadika fanta fampitanjaka izy, ary natsaravina viavy izy ka nataony sikina ho azy. Nahiratra ny masony izy, de zany hoe lasa, ary ny zavatra mba hitany teo zany de ny fitanjahany. Zay ihany no hitany. La ny ato amin'ny baiboly miteny hoe mitanjaka tsy midika avy hatrany aloha hoe tsy miakanjo, fa hoe tsy mitafy ninninona, tsy mitafy ary tsy mitafy voninahitra. Afaka la endrik'Andriamanitra, mbola ady hevitra teolojika be ny hoe afaka tanteraka ve le endrik'Andriamanitra sa afaka amin'ny ampahany, iny tsy idirantsika alohany io. Fa simba le endrik'Andriamanitra atao amin'le olombelona dia lavo izy, ary de nitotongana ho lasa vovoka ao amin'ny Adama.
de nomen'andriamanitra anazy hoe ary ny anaranao de Adama de Eva. Zay zany le izy am'izay zany hoe ary dikan'le Adama tompoko fotaka vovoka ny dikany, zany hoe lay olona teo, le olona no arian'andriamanitra fa andriamanitra tsy nahary an'le ota akory. De rehefa nidirany ota lay olona iny a dia lasa nitotongana ho mpanota izy ka tonga amin'ny hoe lasa ao amin'ny Adama. Toerana zany ny misy ny olona ankehitriny zany rehetra taorianan'iny de ao amin'ny Adama, ao amin'ny Adama. Aty amin'ny Paoly ny tena resaka an'izany hoe ao amin'ny Adama ny olombelona rehetra am'izao andro ankehitriny zao, tonga nofo izy ao amin'ny Adama. Eny, le olombelona zany zay endrik'andriamanitra ry ampiandohana napetrany teo anoloany teo mba hifamaly fity aminy sy hizarany fiainana, rehefa nandika ny didiny dia lasa nanota mpanota ary de tonga ao amin'ny ataony hoe sohatra masiny hoe tonga nofo izy ao amin'ny Adama. Ao amin'ny Adama zany toerana nametrahan'andriamanitra ny hoe ao amin'ny Adama. Fa ny olom-baovao kosa zany tsika zao am'izay zany a, rehefa zay ny toeran'le olona, andriamanitra tsy niala tamin'ny heviny fa ny atonga ny olo reo eo aminy ihany no efa kasainy, ary andriamanitra tsy takatsika hoe rehefa misy zavatra tsy mety de milaozany lay planiny, tsia fa izy ihany no namorona ny hevitra vaovao anatanterahana ny zavatra rehetra. Araka ny Koritianina voalohany ary 5:10, ny 5:7 sy ny 7:7 vakiko zao a amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ary arak'izany koa ny voasoratra hoe i Adama voalohany-da natao mananaina, i Adama farany natao fanahy mahavelona. Ny olona voalohany avy amin'ny tany de tany, ny olona faharoa dia avy any an-danitra. Revana araky 7:7 io zany a, de l'olombelona rehetra de ao amin'ny Adama avokoa, ary iny Adama iny zany a lay voalohany-da de natao amin'ny mananaina azy. Aina zany no ny tena matanjaka be eo aminy fa tsy ny fanahy na ny tena fa ny aina, zany hoe ny sainy, ny fihetsepony, ny safidiny, atsisy maratsy an'izany hatrany ampiandohana. Fa nefa rehefa nanohitra an'andriamanitra izy a de nanjary lasa tsy niaviny lay fofinaina mahavelona avy any ambony, fa nentiny saina izy. Raha olona mandeha ara-tsaina zany, na entiny fihetsepony izy raha olona mandeha araky ny fihetsepò fotsiny, ary entiny safidiny izy rehefa baikion'le saina sy fihetsepò teo de lavitra ny hevitr'andriamanitra. De zao ry avana voalazo eto fa tsy maintsy mialo am'izany toerana ao amin'ny Adama zany tsika raha te hahita famonjena. De ny soratra masina ny teny hoe ny Adama farany natao fanahy mahavelona. Ka i Kristy zany tsy Adama faharoa akory, eo mantsy mifahatso-kevitra am'izay, tsy Adama faharoa akory Kristy fa ny atao hoe Adama mantsy de le olona efa lavo nanota. Ka i Kristy tsy nanota akory fa tena natao tonga ota izy, nataon'andriamanitra tonga ota mba hamonjehantsika, de faranana ao aminy le atao hoe Adama. Zay mahatonga azy miteny ny Adama farany. Kristy zany de Adama farany, de ao aminy faranana le maha Adama, ary io Adama farany io de natao fanahy mahavelona, fa le Adama voalohany a natao mananaina. Zany hoe ny fanahy kosa zany no natao ho mpitarika anty zay tonga ao amin'io Adama farany io. Zany hoe raha te hahita zany tsika ny famonjena de tsy maintsy manatona an'io Adama farany io mba ho faranana ato amitsika koa, mba ho faranana ato amitsika le maha Adama, mba azona manome zavatra hafa indray, fa ao amin'io Adama io no misy ny fahaverezana, ary ao tsika menakavy nefa.
fa ny andiny fito amby kosa fito amby efapolo de ozy izy hoe ny olona voalohany avy amin'ny tany de tany, ny olona faharoa de avy any an-danitra. Hitantsika eo zany a fa le olona mihitsy no noarian'Andriamanitra fa tsy le Adama avy hatrany, fa le Adama moa zany de le olona lavo ny ota, fa le olona voalohany zay tsy mbola nialan'ny hevitr'Andriamanitra de avy amin'ny tany iny, de tany tokoa zany ho ny soratra masiny eto, fa le olona faharoa kosa de avy any an-danitra. Zany hoe Kristy zany no olona faharoa. Averiko indray a, tsy Adama faharoa koa izy fa Adama farany. Ary tsy olona farany izy a, fa izy no olona faharoa, ary olona faharoa am'izay zao a no mahafitafaverina le endrik'Andriamanitra efa simba tary am-piandohana tary indray, de io Kristy io zay le olona faharoa zay no itoeran'izay fahafenony zay. De zao zany zay olona tonga ao amin'ny Kristy zany namarana atao amin'ny Adamany, dia lasa olona nitsangana ka tonga olona am'izay, olona faharoa. Zay lazainy soratra masina eto. Ka eto zany ry havana de mazava-be am'izay fa la ilasantsika hoe olom-baovao, de ty olona faharoa ty de Kristy zany, de zay olona tonga amin'ny olona faharoa zany no nateraka indray ka tonga olom-baovao. De mbola veriko indray zany le vaovao resahana, ka ianao sotsika tery am-piandohana fa tsy laineosy lay hoe teo ny diovina namboamboarina atao mba azo jerena tsia, iny efa tonga de nombona tamin'ny hazo fijariny, zay le hoe Adama farany tonga de nombona teo amin'ny hazo fijariny, fa iny tsy avitra intsony, fa tena olona vaovao hafa vao tonga eo vao miasa, de le olona faharoa Kristy zany a zay tonga eo zay ry havana. De zay mihitsy zany le resahantsika eto am'izay zany a, io Kristy io no olona vaovao, de ary mahatonga atsika rehetra koa zany a ho tonga ao zany de tsy maintsy miala am'izay maha-Adama zay tsika ka miditra am'izay le olona faharoa zay. De zay mihitsy inge le tenin'ny soratra masina tao amin'ny Korinthiana faharoa toko 5 5:7 izy hoe koa raha misy olona ao amin'ny Kristy, zany hoe ao am'le olona faharoa zany, raha misy olona ao amin'ny Kristy a de olom-baovao izy, zay niala tao am'le olona voalohany zany fa tonga ty am'le olona faranana tao aminy le Adama, de nateraky indray de tonga ao amin'ny Kristy izy a, de iny olona iny zany zao a no atao hoe olom-baovao. De voalazany soratra masina fa izany natonga atsika ao amin'ny Kristy zany a dia lazainy fa avy amin'Andriamanitra. Korinthiana voalohany toko 1:7 manao hoe fa avy amin'Andriamanitra no nanaovana anareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa avy amin'Andriamanitra no nanaovana anareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Tena asan'Andriamanitra io zany ry havana. Farany ry havana de zay, ahoana ary zany no ialana ao amin'izay le hoe ao amin'ny Adama zay mba ho tonga ao amin'ny Kristy, de izay zavatra zay no dinitsika indray a amin'ny roa hevitra manaraka. Fa viteto ny androany mahereza ry havana ny tompony omba atsika ary hitarika atsika ahafantatra ny hevitr'Andriamanitra. Amen. Misia mazava fandarana vokarin'ny onjam-peo radio fahazavana iarahana manototosa amin'ny FJKM Ilan'ny Vato missionnaire. Misia mazava fandarana ho fanontara-tsaina atakaran'ny olona ny marina ara-tsoratra masina. Misia mazava arahinao eto amin'ny radio fahazavana.